Vatsim-pana ediny pasteur Ratanarivo Rabardson. Aoka hivavaka sy atopoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanemasinao midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velona dram-pamonjena tratrindray izao andro anio izao. Ianao tokoa ny asa ny tantananay. Ary dia izany fitantananao sy fiarovanao zany dia tonga tratra izao fotoana izao zahay. Ko mitsaoka anao, mame voninahitra anao raha ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra, tsara sady mpanao tsara. Raha ankehitriny dia mangataka ao indrindra iray, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Manadiovana amin'ny ranao sarobidy na latsaka tao Kalvaria mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia trofena izao fotoana izao, eo ambany ny fitarian'ny fainao masina Jesosy manalo. Misaotra sy mankasitraka anao indrindra ino izany, dia rahalaza aja saotra ho anao ray no mandrakizay sandreny fiadanana, fa aminay kosa ny fahasoavana mampiampy. Amenaranao Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Amin'ny fifaliana ry havana no afahana mifanatritava amintsika amin'ny alalan'izao fifandraisana Zoom izao, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny tompony ho amintsika mandrakariva, ary dia Jesosy Tompo hitoetra ao am-pontsika isan'andro. Fa izy tokoa nampatsiahantsika fa izy ilay Andriamanitra tiantsika, ary ihany koa maneho ny hatsarany tanteraka eo amin'ny fiainantsika manontolo. Fitafiana vaovao izany no afatry ny lanitra omenantsika amin'ity andro ity ravana. Izany tokoa mampatsiahantsika fa ny Tompo dia mampatsiahantsika fa izay zavatra tanterahintsika tokoa dia mila miainga avy amin'ny izay nolazain Jesosy. Fa hoy Jesosy mantsy hoe ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:12, ny 2:12, Jean 14:12, amin'ny anaran'i Jesosy, eny ilazako aminareo marina tokoa fa izay minoano no hanao ny asa atao kokoa, mbola hanao izay lehibe kokoa aza izy, satria mankany amin'ny ray aho. Amen. Izany dika teny anankiray hafa izany moa dia mampatsiahantsika tokoa miasikasina ao anatin'izany teny izay lazain'i Jesosy izany, fa hanatanteraka zavatra atao hoe lehibe kokoa no nataon'i Jesosy isika kristianina, isika mpino an'i Jesosy Kristy, satria izy efa lasa mankany amin'ny ray, fa isika kosa dia mitoetra eo anivony ankehitriny, anivon'izao tontolo izao ankehitriny. Ary dia mampatsiahantsika ny Tompo amin'ity marina ity araka izany, fa ilay fitafiana vaovao omeny Tompo antsika ahafahana manatanteraka ny asany no zava-dehibe, tsy maintsy ihany koa fikirintsika sy tanantsika ary ahafahantsika manatanteraka ny asany. Mbola tsy misy tokoa mantsy vanim-potoana teo amin'ny tantarany zanak'olombelona izay iainantsika ankehitriny ny amin'izay fisehoan'ny Tompo sy ny fanatanterahany heriny. Tahaka izay nampianaran'ny Tompo fa misy fotoana voatondro ny zavatra rehetra eo amin'ny tanjony, dia misy izay atsipiriany, tsy tambosaina, tsy maintsy apetraka Andriamanitra, tsy maintsy apetraka Jesosy, ary dia hatanteraka ny teniny amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana tanteraka izy araka izany. Nampianatra antsika Jesosy fa ny fametrahana toerana ny zavatra lehibe indrindra, apetraka amin'ny toerany ny zavatra rehetra. Ankehitriny izany dia tsy maintsy marina ho antsika olombelona zany, indrindra ho antsika mponompon'Andriamanitra, fa ho antsika ny mampita ihany koa amin'io atao hoe olona mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra ireo. Ankoatr'izay dia ny zava-boarin'ny foronon'Andriamanitra dia hatanteraka ny tanjona izay tian'Andriamanitra hahatonga ireny rehetra ireny ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe ianao, izaho, isika kristianina dia mila mahatsiaro inona no nanirahan'ny Tompo ahy, nanirahan'ny Tompo anao, nanirahan'ny Tompo antsika ty ambony tany, ary izay tanjona
lehibe izay omen'Andriamanitra izay ho an'ny tsirairay avy no tsy maintsy tanterahany ety ambony tany. Raha tonga mantsy ny fitsarana izay omen'ny tompo amin'ny fotoan'andro any amin'ny fiafarana zao rehetra zao, ny fanontaniana napetraky ny tompo dia zao hoe tratra ve le tanjona izay nampanaovina anao, vitanao ve nampandarana anao tetỳ an-tany. Ary izay no mahatonga antsika mila miomana tsara mba tsy hahatonga antsika ho diso eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra, eo anatrehan'izay fiton'Andriamanitra antsika. Mbola tsy tonga tokoa mantsy ny fiafaran'izao tontolo izao. Mbola tsy tapitra izao tontolo izao ary dia mila isika mampifanaraka tsara amin'ny lafiny rehetra ny tanjon'Andriamanitra. Tsy mbola tanteraka ireo faminaniana rehetra izay efa nolazain'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia tahaka ny mamela ho masaka ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tahaka ny reny mamela ny voankazo ireny mba ho masaka tsara vao hohanina, tahaka an'izany koa mamela tsara ho masaka izao tany izao Andriamanitra mialoha ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny ramalanitra. Hatrahatrany dia tsy mbola nisy tokoa izay atao hoe ratsy antsoina hoe tsara, ary koa ny tsara atao hoe ratsy, fa izay ratsy dia mitoetra ho ratsy mandrakariva ary izay tsara dia mitoetra ho tsara mandrakariva. Fa ny zavatra misy dia izao, ny fahavalo dia manana fahaizana mamitaka mihoatra noho ny teo aloha mba ahatonga ny zavatra rehetra ho tanteraka. Mailo zany tsika ao anatin'ny zavatra rehetra satria tahaka ny tsara ny zavatra asehon'ilay fahavalo dia Satana izany. Tahaka ny mety ny zavatra izay tanterahany, fa fitaka avokoa izany rehetra izany, lainga avokoa izany rehetra izany, fa Jesosy Kristy no hany fahamarinana, no hany mitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Hoy ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka tokoa amintsika. Talohan'ny fotoana rehetra dia navelan'Andriamanitra, navelan'i Jesosy Kristy hivelatra, iseho eo amin'ny faritra maro samihafa ny aizina. Nisy fetra izay napetrak'Andriamanitra ho an'ny fahavalo mba ahariary tanteraka ny faharatsiana tahaka izao. Raha mijery mantsika hoe ahoana izao aretina izao, ahoana izao ady izao, ahoana izao fampirorona izao, ahoana zavatra samihafa izay mitranga eo amin'ny fiainana zanak'olombelona izao, dia tahaka ny atao hoe manontany tena ny kristianina hoe aiza Andriamanitra no mamela izany zavatra rehetra nitranga. Misy fetrariavana izay avelan'Andriamanitra tsy hoaran'ny ratsy. Saingy izao mandra-pahatonga izay fetra izay ao anatin'ny tebiteby sy ahiahy izao tontolo izao, fa izay manana ny Jesosy Kristy ilay hany andrian'ny fiadanana, izay manana ny Jesosy Kristy izay hany andrian'ny fiadanana ihany no afaka hitoetra ao anatin'ilay fiadanana feno. Sy ny fahafantarana fa mbola Andriamanitra, mbola Jesosy ihany no mitantana izao rehetra izao. Mbola izy ihany ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, manana fahefana amin'ny tantarany zanak'olombelona, manana fahefana amin'izao tontolo izao. Ka aza manahy na matahotra na anatin'ny tebiteby isika fa mitoera tsara eo ambany helatry ny fahasoavan'ny tompo, fa na dia hetsika azy ny avoana, na dia hifindra ny tendrombohitra, ny fitiavan'Andriamanitra tsy miala amintsika na oviana na oviana. Aoka sikariavana hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny tompo dia mampatsiary tokoa fa Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay mpanjaka antsika, ilay mpampakatra, dia ho avy tokoa haka antsika amin'ny fotoana. Fa vonona ve isika? Izay indrindra no mampatsiary antsika fa hoy Jesosy hoe araka nampitondrainy ny mpanompony hoe hitafio Jesosy Kristy. Hitafio Jesosy Kristy. Ilay fitafiana izay hitafiantsika dia Jesosy Kristy, ny tenin'Andriamanitra. Ilay fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo tanterahintsika ka mahatonga antsika iray amin'ny tompo, mahatonga antsika hanana ny fahazavana aina,
le tenin'Andriamanitra izay iainantsika, mitoetra am-potsika, tanterantsika amin'ny fiainana andavanandro. Izay le Jesosy Kristy tafiditsika. Le tenin'Andriamanitra izay toriantsika, tanterantsika, izay no Jesosy Kristy izay tafiditsika. Ny vavaka izay sandratsika, izay no Jesosy Kristy izay hitafiditsika. Le fanahy masina izay miasa anatsika, izay no Jesosy Kristy izay hitafiditsika. Hitafio raha Jesosy amin'ity andro ity. Ary aoka hovonona isika ny hanana izany fitafiana izany, satria izay rehetra hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy miakanjo ny akanjo fanao amin'ny fampakaram-bady. Fa tsy manao izany dia tsy tafiditra anatin'ilay fampakaram-bady. Vonona venao niditra amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry amin'ny fotoana izay tsy ny tompo ny vadiny mandrakizay ho any amin'ny lampam-vonahany. Aoka renao hiomana, aoka isika hiomana hitafy mandrakariva an'i Jesosy Kristy. Ka raha mijery izy dia fantany ireto ny olona izay ao anatin'ilay fiangonako hoy Jesosy izay fiangonana fofombadin'i Kristy, mampakarany mandrakizay ho any amin'ny lampam-vonahany dia hanana fiadanana fiaina. Ry havana, mila isika mitoetra ao anatin'ny fatohina tanteraka ka tsy variana amin'ny fihetsiketsehan'ilay raha tsisy fahavalo izay mitondra izao tontolo izao mankany amin'ny fahaverezana. Aoka ny rany Kristy nandiovantsika ny akanjontsika, ahatonga antsika tsy hisy petipentina, tsy hisy zavatra izay mety hasakana antsika tsy aona amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny rano zanak'ondry tokoa ny manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ny rano zanak'ondry mahatonga antsika hanana ilay fahadiovam-panahy, fahadiovam-po, fahadiovana ny saina, fahadiovana ny tena, ahatonga antsika hanana ilay fahasahiana hiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana farany. Tonga tokoa Jesosy hampizongozona ny zavatra rehetra. Tsy izay rehetra olona milaza ny tenany ho an'i Jesosy no izy, fa izay tena mampandefitra ny tenany, izay tena mahafohy ny tenany, izay manombo ny tenany eo amin'ny fijaliana, izay natao ihany Jesosy Kristy, izay mampitoetra ny tenany ho tena mahatoky. Ao dia ao tokoa ny milaza ny tenany hoy izao na ho itsy titra maro samihafa, ireo karazana zavatra maro samihafa izay ilazana momba ny tena, fa iray ny mpitarika antsika dia Jesosy avy any Nazareta. Isika dia mpanompony avokoa, fa raha mpanompony isika dia manatanteraka izay lazain'ny tompontsika, fa raha zanany isika dia manatanteraka izay lazain'ny raintsika. Raha sakaizan'i Jesosy isika dia manoa izay lazain'ilay sakaizantsika dia Jesosy avy any Nazareta. Aoka ary ny ten'Andriamanitra inoantsika mandrakariva, aoka ary ny teny Jesosy Kristy ho tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tsy hamolotra izany fa amin'ny tanteraka, satria tsy toetra isika tahaka ny lazain'ny Jehovahandriamanitra fa ity firenena ity dia manaja amin'ny fa ny fony kosa lavitra. Aoka isika hanana mandrakariva ny fontsika iraiki-pity amin'ny Jesosy Kristy, iverina amin'ilay fitiavana voalohany, ka hitoetra amin'izay rehetra ny koa efa fahatokiana nataon'Andriamanitra ho fiainantsika. Eny dia havana Jesosy Kristy manafatra antsika fa miororo tontolo izao, fa ianao kosa mitraka ary andrandraho ny fiavian'ny tompo, satria marina ny tenin'i Jesosy tokoa. Fa raha mitranga izany rehetra izany, aza matahotra. Andrandraho alohanareo fa efa akaiky ny fanavotana anareo. An'Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanany, aoka ho tafiditsika mandrakariva Jesosy Kristy amin'ity andro ity sy amin'ny androm-piainantsika rehetra, ho fiarovana antsika ary hahatonga antsika ho vonona mandrakariva hanatrika an'i Jesosy Kristy hiverina eny amin'ny rano lanitra. Ho azo ny voninahitra antsika ny fiadanany, fa afaka isika ravana. Ry Andriamanitra, raizana ka fanahy masonao, midera tsy mankalaza anao izany me voninahitra anao, satria Andriamanitra tsara ary mpanao tsara tokoa ianao. Manomboka ankehitriny tokoa sy mitohy ireo famantarana maro samihafa ny amin'ny firenenao. Ho vonona ve ny fiangonanao, ilay fofombadinao, ho vonona ve izay tsirairay avy, izay toetra ao anatin'ny izay fitaka satana,
ity an-tany ka hovariana amin'ireo zavatra maro samihafa izay mitranga ity. Hovonina ve zahay ka tsisy pentina ny akanjonay amin'ny fotoan'andro? Hovonina ve zay Jesosy ka manadio tokoa ny akanjonay amin'ny rano zany koa ny tsisy klema? Atonga ny Jesosy tsy voapetipentina ity amin'izao tontolo izao amin'ny filany, amin'ny fahotana ary ihany koa amin'ny rehaka izao fiainana izao. Ka tsy aro mandrakariva fa efa voadio, voavoatra ary ihany koa tena ao anatin'ny firaisana tanteraka aminao ry Jesosy Kristy tomponay. Ampianaro izay Tompo hanombo ny nofinay isan'andro amin'ny fijaliana araka ny teninao. Indrindra anatin'izao fotoana ny karemy na ny fandinihan-tena miloha le pasika fandresena nitsanganana tamin'ny maty rehefa avy niaritra sy maty ianao Jesosy Kristy tomponay. Anatin'izany rehetra dia ampianaro zahay andiny tena tokoa hanana firaisana aminao hitoetra eo ambany helatra ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy n'izany rehetra izany dia ampahirezo ny mpanomponao amin'ity andro ity mba ho voninahitra ny andronay, ny oranay, minitranay, ny sekondranay Jesosy manala any ampitsoro mandrakizay. Dia anao ilay mipetraka ambony seza fiandrasana ankondry ny aza amboninahitra naotra amin'ny taloko mandrakizay ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina ho aminay isan'andro mandrakizay. Aleloia.